tsara aloha le fanomboana satria nahitana fiombonana ary nahitana an'izay fifanatona ny fomba fijery eo amin'ny samy tompom-piandrianana eto Madagasikara. Dia zava-dehibe zay hoe manomboka fanantona, manomboka mampitovy fomba fijery amina teboka anankiray. Eo amin'le fombafomba atao angamba no mahasamihafa azy. Ny daty aloha mifanakaiky satria saika daty mifanaraka amina volana, fanarahana ny volana. Izao daty zao dia mitovitovy ihany ary mifanakaiky ilay daty. Fa ny fomba fanao zany tsy mitovy. Aminay Zafra Ambantagnala ny taom-baovao ohatran'izao dia famotsiana, zay no anaran'ilay fomba. Zany hoe amin'ny andro ohatran'izao zany Ndrenobe no mamela ny eloko ireo voasazy rehetra tao anatin'ny fiarahamonina ary mamafa ihany koa ny sazin'izay voafatotra. Zany hoe tamin'ny fahampanjaka zany dia andro ohatran'izao no anandratana andevo zay navita asa tsara na navita fanompoana tsara teo anivon'ny tranobe. Tamin'ny fahampanjaka dia nisy ny mpanompo, mety ho babonady io, mety olona navita zavatra mamoetra sy mamofady teo anivon'ny fiarahamonina, dia nahetry ilay olona naka ny toeran'ny mpanompo. Dia amin'ny andro ohatran'izao famotsiana ny anara miaraka ny nambarako teo aminay Zafra Ambantagnala. Dia amin'ny andro ohatran'izao zany renono no mitsara hoe ihany efa niova foa, ray ihany efa niova fitondratena, efa manompo tsara, manana fijery madio, dia fotsiny amin'ny andro ohatran'izao. Dia izy zany no mamotsy dia afaka ilay olona rehefa avy eo dia tafiditra ao anatin'ny fiarahamonina, lasa olona afaka, lasa olona malalaka. Ny taom-baovao malagasy dia zay hoe famotsiana zay, zany hoe mitondra famelan-keloka na hoe fifamelan-keloka ary dia miravina ny kitaotaona rehetrarehetra zany ao anatin'ny fiarahamonina. Dia pejy vaovao indray no iainana.